toy ny azon'ny fahamainana amin'ny lohataona. Ny fahotako nambarako taminao ary ny eloko tsy mba nafeniko. Hoy izao, iaiky ny fahadisoako amin'ny Jehova aho ary ianao dia namela ny eloko ny fahotako. Izany no aoka ivavahany tsara fanarehetra aminao amin'izay andro ahitana anao. Eny tokoa na dia tondraka aza ny ranobe tsy hatratra azy izany. Amen. Ny fadimy dia milaza izy hoe ny fahotako nambarako taminao. Ary ny tapany faharoa dia miteny izy hoe iaiky ny fahadisoako amin'ny Jehova aho ary ianao dia amela ny eloko ny fahotako. Amen. Leo ataontsika fotoana anankiray ty na dia 2 minitra na 2 minitra arany itodianao makany amin'Andriamanitra ahafahanao manana fo miaiky. Samy hafa ny mifona sy ny miaiky. Ny mifona dia ohatra ny endrika ivelany zany. Mifona aminao ny amin'ny teniko Jesosy. Fa ny miaiky dia zavatra anankiray tena mazava tsara hoe miaiky a Jesosy. Fa tsy nety ny fomba fiatriako an'iny zavatra anankiray concret tsara mihitsy mazava. Zay ny ambarany amin'ny epistiliny Jaona voalohany toko voalohany 7 raha miaiky marina tsika tsiraray avy. Matoky Andriamanitra tena mamela tsika tsiraray avy. Ndao tsika no vavaka fiaikekeliko amin'izao fotoana izao. Raha misy teboka hitanao fa tsy mety amin'Andriamanitra dia aoka ioaranao zany androany dia teneny hoe tompo miaika. Tsy mety amin'ny fomba firesahako tamin'iny olona iny, fomba firesahako tamin'ny dada, tamin'iny, tamin'ny zoky, tamin'ny zandry, fomba fiatrehako an'ity olona an'ity Jesosy. Mety hoe ohatrany hoe nisy réussite amin'ny fomba fijeriko anazy fa nefa ny tena marina Jesosy tsy nety ny approcheko satria ny approche tsara indrindra dia miainga avy any aminao fa tsy miainga avy aty amiko Jesosy. Asa anaty mivavaka androany, tompo androany miaika Jesosy. Mbola betsaka ny teny, mbola betsaka ny zavatra mila ianarako amin'ny fiarahako aminao Andriamanitra. Indraindray Jesosy mitondra tena tahaka ny efa mahay nefa eo amin'ny toerana tokony hitondrako tena tahaka ny zanak'ondry Jesosy eo. Ampianaro Andriamanitra hitondra tena araka ilay programanao mandrakariva, tsy hametraka ny tenako, tsy hametraka ny teniko ho lasa mety noho ny fitondranao Andriamanitra. Aoka Jesosy tsy hametraka hoe za efa mety na heritreritra fa tsy mila hitsy tsony Andriamanitra. Aoka Jesosy hisy fanetretena be eo amin'ny fiainako satria zany ny tsy ampy indraindray eo amin'ny fiainako Andriamanitra. Tompo aoka izay tsiraray avy Andriamanitra asa anambara eo anatrehany izao rehetra izao Andriamanitra, eo anatrehanao Andriamanitra tsara indrindra ny teboka tokony ahitsy eo amin'ny fiainanay Andriamanitra. Satria raha tsy miaiky izahay Andriamanitra dia tahaka ny miavonavona ampanahy izahay ary tsy afaka ny androso ny fiainam-pananay raha mbola misy avonavona Jesosy. Dia ankehitriny Jesosy dia mivavaka izay amin'izao fotoana izao. Mamela marina ianao Andriamanitra rehefa miaiky izahay ny amin'ny fahadisoana rehetra. Tompo, aoka tsy hanana anjara aminay izay kajikajin'ny Satana rehetra ny ambadika any Jesosy. Aoka izay Andriamanitra tsy jery olona araka ny teny izay nampitondrainao mpanomponao maly Andriamanitra. Tsy fiangonanay fa fiangonanao. Tsy ondrinay fa ondrinao Andriamanitra. Ty toeran'ity Andriamanitra dia tsisy anay tsiraray avy, na ny tenanay ary dia tsy anay Jesosy fa anao rery ihany. Aoka tsy hanindraindra olona izahay, tsy hanindraindra anarana izahay, tsy hanindraindra ny tenanay izahay Andriamanitra tsara indrindra, fa kosa metraka any anaranao sy anao eo amin'ny toerana feno voninahitra eo amin'ny fiainanay. Amin'ny anaranao Jesosy tononoko ny fiovanao anatin'ny rehetra. Amin'ny anaranao Jesosy tononoko ny fiaikena ny fahalebiazan'Andriamanitra eo amin'ny fiainana rehetra. Amin'ny anaran Jesosy. Amen. Ataontsika tehaka mafy an Jesosy amin'izao fotoana izao. Alleluia. Alleluia. Ndao hisaotra ny tompontsika ny amin'ny fahasoavany lehibe amin'ny fiainantsika tsiraray avy. Matoantsika tonga eto androany dia tady Dio fa tsy noho ny famendrehanao na satria ianao mendrika noho ny hafa fa noho ny famindrapon'Andriamanitra mbola maheto antsika tsiraray avy androany. Ndao tsika sandrato ny tananao dia sokafo ny vavanao dia aoka mifonao rehetra isika ankasitraka ny tompo hoe misaotra Jesosy io fa fahasoavanao mbola matoy izao anay. Misaotra ny amin'ny tombonandro izay mbola omenao anay. Misaotra ny fahafahanay manompo anao. Misaotra ny fahafahanay mbola araka ny teny mpanomponao teo hoe mbola afaka manantona anao miaiky ny fahadisoanay, mbola afaka mifony ao anatrehanao. Fa misy ny olona maty tampoka tsy nanana fotoana akory ibebahana izy, tsy nanana fotoana akory havanana tamin'Andriamanitra izy, kanefa izay Jesosy dia tianao dia omenao ny teninao izay, anitsy anay. Tompo misaotra anao izay. Misaotra anao ny ampanomponao rehetra izay ampiasainao, anitsy anay isan'andro Tompo. Ary androany izay Jesosy tena tsy eritreretra ny tenanay fa marina na efa mety avokoa ny ataonay fa tena manaiky antsitrapo izay hoe ahitsy io izay Tompo. Androany izay Jesosy
ankatony teninao tokoa amin'ny antsipiriany tsy hijery andrakoto sy rabe sy rasoa Jesosy fa ny tenanay no jerenay hoe Jesosy io te hanome izay tsara akasitranao zahay androany te ankatoanao te atsipiri am-piainanay zahay androany Jesosy io satria izy rehefa mankatoa zahay Jesosy dia zahay ihany mahazo tombony amin'izany rehefa tena mandeha amin'ny sitraponao zahay dia zahay ihany no ahita fankasitrahana amin'izany ary rehefa tsy mankatoanao zahay dia tsy ianao no matiantoka fa izahay ihany koa tompo androany zahay Jesosy atolotra ianao ny momba anay rehetra tompo ny fonay ny sainay ny fanahinay ny aminay manontolo tompo aokenao ny toetra amin'ny sisa fiandriana amin'ny fonay aokenao ny toetra amin'ny sisa fiandriana amin'ny fiainanay en Jesosy io tsy afaka hanompo tompo roa tokoa zahay ka ny avy anankiray Jesosy io no tsy maintsy ho tianay ary ny anankiray tsy maintsy ho ambany zavatra fa ianao rery ihany Jesosy io no tompo sy Andriamanitray ary ianao rery ihany sy izay rehetra takinao aminay no arahanay sy ankatoavinay manomboka izao Jesosy misaotra tompo mankasitraka anao zahay halleluja amin'ny fonao rehetra dia daodaotsika izany izany hoe saotra natolotra eo anao tompo saotra no atolotro anao no rotombonandro menao ifandraisako aminao deja ary laza ihany koa hoanao ilay tsy hoanao ilay tsy tsy haiko ny tsy lazany ao am-po ny etaeta sy ireo faniriana raha tsy izay ka ialety dia ny hoe ho anilanao toko mandraky izay dory mandraky izay dory ianao la raiza tsy mba mandao la tsy mba mandao asandritro avonianaranao ny amiko rehetra nzaka fa foky omenanao miatroko sis ankianao itatanay ka ny mombamomba rehetra ho anao tsy misy fetra saotra natolotra anao saotra Jesosy reo tombonandro menao ifandraisako aminao tera ary lazany hoanao ilay tsy Tana
ianao lay tsy mandao ianao nananana ianao lay masina tiavako anao tsy qua figia ianao ilay tsy mba mandao asandratra avonianao miamicure voadinay zany jesosy io ny androm-piainanay rehetra jesosy io dia tsy misy anay ny androm-piainanay rehetra jesosy dia tsy anaovanay zay tianay tsy anaovanay zay mahafaly ny fonay fa anaovanay zay mahafaly ny fonao kosa indraindray jesosy io ny eritreritray dia fanipaka amin'izay tena tianao kanefa izay jesosy io tsy hisafidy ny nofo intsony tsy hiaino zay mahafinaritra ny nofo intsony zay jesosy fa hisafidy anao zay jesosy mety marary zany indraindray mety tena mafy aminay zany indraindray kanefa jesosy io ny mandrakizay anay jesosy dia sarobidy indrindra noho ny zavatra hafa rehetra tompo ka tsy ho atakalonay ainonenonizay jesosy io avaozinay ny fanorantenanay androany jesosy io apetrako indray ny momba rehetra ny fiainako eo ampelantananao anao koa doria Antoni belumaku sinyantuni raku deiana yana Jesus yarati pausa yarati nice and lena now seeking
Satratony tananao idaontsika itsaoka izy mitsaoka rehefa tsy ianao Jesosy no ivony fiainanay dia zava-poana ihany sandretreza ianao no antony zavatra rehetra Jesosy ianao Jesosy zany no antongavana eto ankehitriny hitady ianao iaona aminao tsy iaona amin'olona tsy iain'olona tsy hijery olona fa iaona aminao Jesosy ary iaona aminao Tompo sy iaino ny feonao indray avy Tompo raiso ny fiandriananao amin'izao fivoriana izao kasio indray izay kasio ny fony tsirairay avy sokafanay ho anao ny fonay Tompo sokafako anao ny foko Tompo famamiko indrindra ny
mitoetreo atongotrao mangina voko ny mandidinay mitenena mikianao tompo miano anao ao tsy ho diso anjara fatatro foky tena milanao mila ny kiasikao ka inty ny tenako fa mamikio miaina ny fitiavanao ovanao tanterakao alala mihoatranao ao tompo so kafakoanao ny foko esorikioro taotro okikasika indray ianao Nono afuni marai mamelumbelu nanyari tukani fanai velu ninjayao sisi fisala salam rani fitiavanao fama mindri Saci fantatro mifoky tena milanao mila ny kiasikao ka inty ny tenako fa mamikio miaina ny fitiavanao ovanao tanterakao alala mihoatranao ao tompo so kafakoanao ny foko esorikioro taotro okikasika indray ianao Sukafakuanao jesosio efauzetyekatao jeso manjaka mikianao sukafakuanao Kafakuanao jesosio efauzetyekatao jeso manjaka mikianao sukafakuanao Sukafakuanao jesosio efauzetyekatao
kafakuanao Jesusio efa zatiako atao Jesu manjaka mikianao fa mamikio nianany fitiavanao ovanao tanterakao alala miotranao ao tompony so kafakoanao ny foko sorikioro taotro okikasika indray famamikio nianany fitiavanao ovanao tanterakao alala miotranao ao tompo so kafakoanao ny foko esorikioro taotro okikasika indray ianao Kasinao ny fiainanay tompo tena tsinay ny fanatrehanao Jesosy io ary tsy misy atakarina izany tompo ny eo tongotry ny azo fijalinao tompo eo Jesosy no mahatsara anay indrindra eo no itoeranay ahitanay fahazavany tavanao tompo tsy misy toerana hafa Jesosy io zay maminay tsy mahatsara anay mihoatra noho ny eo amin'ny tongotro Halleluja Halleluja Skafy ny fonao okangeta hita fen'ny tompo sy ny fanatrehany mandrakariva maniry izahay Jesosy io hitoetra ny tongotry ny azo fijalianao tsy misy toerana hafa tompo izay maminay tahaka izany eo tongotry ny azo fijalianao zany eo no antsapanay ny alala ny fitiavanao Jesosy eo no antsapanay Jesosy io ny vidiny zay ny fitianana anay nanafananay tompo tao amindavaky nizay nahalatsaka anay eo Jesosy no ampahiratanao ny masonay hoe ay ve tsy toy izao zay raha tsy teo ianao Jesosy maniry mafia rizay sonto
savelantsika hirany fiangonana. Yes, Lord. Yes, Lord. Is yours. My life is not my own. Yes, Lord. And it's yours. My life is yours. Oh, it's yours. Yes, Lord. Yes, Lord. My life is yours. Hallelujah. Alleluia, mahazo toerana tompoko azafady. Tonga dia hiditra amin'ny fijonao vavolombelona avy hatranintsika merina ny voninahitra any amin'Andriamanitra mandroso tompoko. Voninahitra ho an'Andriamanitra rery ny hijoroko vavolombelona. Izay zany a tamin'ny mbola kely za 1 taona dia ny zandriko 5 taona sy 3 taona dia nitsaraka ny ray aman-drenay dia tao aorianan'izay ohatran'ny hoe ny zavatra tsy mahafinaritra be dia be nitranga zany dia tao anatin'izay a lasa ohatran'ny hoe midéprime foana, déprime dia miarana kely dia midéprime dia midéprime foana dia sady lasa nasika be tamin'ny dadanay a satria izay nipetraka tamin'ny dadanay dia rehefa midéprime dia nisy avy eo nisy an'le témoignage ny Eliandry tamin'ny heritaona mois de mai dia nakasika be anazy izy tena marina le izy za zany a par rapport amin'ny ray aman-drenay za mieritreritra foana hoe za marina anatry an'zareo a dia zareo diso dia manana droit masika amin'zareo dia tamin'ny voalohany zay a fa rehefa nahay ny témoignage ny Eliandry a dia tonga saina hoe za koa diso anatran'Andriamanitra navelany ny heloko dia rehefa dia za koa zany a tokony mamela heloko dia rehefa tena namela heloko dia ohatran'ny hoe nandritra an'izay fotoana rehetrarehetra hatrany mbola kely zany a navesatra be foana ny foko fa za tsy nalala fa vao tena namela heloko nandray za hoe tsisy antony tokony hampasikana an'zareo satria za koa diso teo anatran'Andriamanitra navelany ny heloko dia rehefa namela heloko dia maivana be mihitsy ny foko. Alleluia. Dia tena maivana be mihitsy ny foko dia tamin'ny herinandro ariako napieritreritra ana foana ilay izy raha diso dia tokony mifona koa zany amin'ny dadanay satria za nasika taminazy izy tsy miteny anahy fa za fotsiny matsapa hoe tokony mifona aminazy satria za tsy marina dia nifona taminazy dia zay. Alleluia. Ho an'i Jesosy rery ny voninahitra. Alleluia, andao tsika hiteka mafy ho an'i Jesosy. Alleluia. Mila mamela heloko tsika tsirairay avy. Ny tompo rery nomena voninahitra. Ny fijoroana vavolombelona eto moa zany dia tena ianao koa indraindray mampanontany tena hoe Jesosy inona ny ilanao nisy fijoroana teto miteny hoe amponipoen'ny tompo ny fitaovanao fanananao sy ny zavatra rehetra dia nanontany an'ny tompo hoe inona Jesosy ny antsonao amiko, inona Jesosy ny mba zavatra afaka atolotra anao dia nisy an'ilay tômôbilina nitahiny anahy iny moa zany dia inona Jesosy ny asa atolotra anao anaovako ty ampiasaiko an'ity zavatra ity fa nisy fijoroana vavolombelona teto hoe za tsy anao mihitsy tsy anao ny asan'ny tompo mihitsy raha tsy misy directive avy amin'ny tompo dia tena zany tena hoe tena pitsio Jesosy dia aza velanao andeha araka amin'ny foko fa pitsio mihitsy dia inona ilay sitraponao amin'ny fiadanana dia nisy teto moa nilana transport amina resaka fanaterana ny ankizy rehefa manao répétition amin'ny alina sotra zany dia tena napetrako tamin'ny tompo izy dia nataoko tampitiavana mihitsy tena tsy nisy hoe ahoana zao na ahoana ity na mitady ery na mitady tombontsoa atsy na ohatr'izao fa tena nataoko hoe ho anao ty Jesosy dia nandrotsaka lasantsy gazoalina isaky ny manao dia manao ty Jesosy dia mandeha
lavidavitra le toerana indraindray atondroa farafahakeliny zany ny trajet vao tafody farafahakeliny zay fa tena tonga tamin'ny club d'enfant tamin'ny nanao répétition teny bypass ny club d'enfant dia nanjotsaka gasoil atao amin'ny anina impito teo zany ataoko hoe impito teo zany nanao an'izay trajet zay dia nandrotsaka teo amin'ny lasantsy dia androtsaka lasantsy mantsy le pompiste dia nandrotsaka le pompiste le izy tsy lany akory le vola dia izy le pompiste plaingy ty tomobilanao ty Alléluia. dia ahoana ho mamplain an'io tena iozy izy jerena tsy tafiditra ntsony le ambina vola zany ny vola narotsako nefa zany 10 alina eo 10 alina zany gasoil zany hoe 10 litatra zany raha manao trajet ka raha 10 litatra zany le izy nefa le réservoiran'le any eo amin'ny 70 litres mahery eo dia maziny fa tena ny tompo reto manao fakagana Alléluia. tena ozy hoe tena tsy hitako izay ambara Jesosy fa tena hoe manotrony ianao ary dia tena hoe anao ny asa dia mampirisika antsika hoe itsika tsirairay avy tena misy antsony tompo amintsika aza mijery ny hafa fa antanio Jesosy fa io zay zavatra meny tompo anao amin'izay toerana misy anao io misy ilany tompo anao dia tena hoe voninahitra ho an' Jesosy rery any. Alléluia. Andao tsika hitehaka mafy ho an' Jesosy ao anatin'izany témoignage zany dia mandray lesontsika tsirairay avy isaky misy olona manambara ny zavatra nataon'i Jesosy aiza ho aiza amin'izany eo amin'ny fiainako mila mamela heloko tsika inona ny zavatra asan'ny intsony Jesosy anao anatin'ny asa fanompoana ataovy ho an' Jesosy le izy andao tsika hitehaka mafy ho an' Jesosy. Dao tsika ilaza hoe tena tianay loatra ianao Jesosy misaotra betsaka ny amin'ny fanotroana anao eo amin'ny mpiara-manompo tsirairay avy amin'ny karazana vavolombelona izay ataonao Jesosy misaotra tsy manisa eloka na mitanisa ireo tsinikio fa mijery ny atoampo toy izany ianao oay toy izany ianao oay tsy manisa eloka ianao tsy manisa eloka na mitanisa ireo tsinikio fa mijery ny atao fa mijery ny ao ampo toy izany ianao toy izany ianao toy izany ianao Jesosy ianao fa tianao loatra
Alleluia. Antsika tiaka mafy tsara ho an'i Jesosy sy ny fitiavany antsika. Manasanao hitsangana fa miarabantsika indray ny amin'ny fotoanandroany tonga soa anatin'ny fivoriana anasan'ny tompo antsika amin'ny latabatra iarahantsika mihinana aminy sy iarahantsika misotro aminy. Amen. Manomboka ny taontsika ary ity marainy no fandraisana fanasan'ny tompo voalohany hiatrehantsika ny taona vaovao. Alleluia. Ain'Andriamanitra ataony zavatra rehetra. Amen. Vitan'i Jesosy ny mamangy atonga ny vesatra tsy fantatrao mampahory anao ho esorina mba hiadananao. Alleluia. Ao anatina fotoana tsy eritreretin'Andriamanitra amin'ny mamangy manafaka ao anatina karazana salobona, zavatra tsy takatry ny saina, zavatra tsy tiana, zavatra tsy eken'ny saina, ary ny fiatombohan'ny vahaolana dia avy ao anatinao. Amen. Andriamanitra afaka mameno izay banga satria hitany fa banga no ny asa ny fiainanao. Tsy haiko raha azonareo ve izany teneko izany. Hitan'Andriamanitra ndry mibanga ny réservoir ny fiaran'ny tonton hery. Dia jerevan'Andriamanitra fa nanino io fiara io mibanga, dia mamaly ny anjely hoe nanao ny asanao izy Andriamanitra ndry feno indray ary. Raisina ny lista ny tomobile azo ampiasaina rehefa mirava. Alleluia. Dia reto Andriamanitra ve dia hijery anao fotsiny amin'izao nefa ianao mampiasa an'izay nomeny anao? Tsy mijery fotsiny izy. Io vata be anao io ampelantanany io ary io vata kelinao io azafady ary izy efa manomboka mijerijery azy fa raha io no ampiasainao an'Andriamanitra aza atao chantage le izy fa ampiasao fotsiny na hoany na hoany. Amen. Mahita fa raha misy ankizy manatrika eto mety ho zanaka ray aman-dreny divorcé anao anasitrana anao ny tompo. Tsy ho takatry ny sainao ny fomba hanaovan'Andriamanitra io situation io anasitranany anao anokafany lalana any amin'ny hoavinao fa mety io fa aza mikiropaka, aza matahotra, mety tsy nanana fahefana ianao nanovany tany amin'ny passé fa androany afaka mandray décision ianao manova ny futur. Tsy mahay-tehaka ao an'Andriamanitra. Raha misy ankizy manatrika tanko mety kamboty ianao, mety efa tsy etsony ny dadanao na tsy etsony ny mamanao na efa tsy etsony izy mivady asio tsikitsiky fotsiny any anatinao any. Tsy rery zany ianao. Eo Jesosy. Raha miteny hoe eo izy tena eo tokoa ane izy amin'ilay fotoana ohatran'ny renao mihitsy ny tompo rery dia ampatseviny tompo koa manao miantso hoe tompo raha rery ianao za rery zaniko tsy azo koa ianao. Alleluia. Ao foana tanao antsika iombona amin'ireo prêt-à-porter amintsika nandray vavolombelona. Misaotra ray aminaran'i Jesosy. Eo an-tananao fahefana manafaka manome fitsarana ao anaty vesatra. Misaotra betsaka ny amin'ny témoignage nampitondrainao mpanomponao ahatonga olona be dia be tokoa ho afaka amina rancune sy vesatra ny anatin'ny fo mahakasika ny ray aman-dreny ny saraka. Dia tahaka an'izay nampijoroanao an'ilay ranabavy teo dia misaotra betsaka fa nisitranonao izy nafahanao izy anovainao ny fiainana. Misaotra ihany koa fa Andriamanitra ny famatsiana mahagaga ianao ary marina tokoa fa izay fananana nomenao mba hisitrahanay sy eo amin'ny fiainanay ary eo an-tananay rehefa marisika ny any anatinay anokatra amin'ny fonay ampiasa izany sy amerina izany ao amin'ny fanjakanao tsy mba tsy marina ianao. Misaotra betsaka ihany koa ny amikasika ataony eo amin'ny fiainan'ny tsirairay avy izay tonga eto androany isaoranay ianao ny asaribidin'ny fotoana maraina izay latabatra voalohany hiatrehana ny taona miaraka aminao. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy fa eo amin'ny seza fiandriananao ianao tsy miova ianao, tsy miontsina ianao ny ninona mitranga sy miseho, mitoetra ianao eo amin'ny toeranao ary mijery anay ianao dia mitsiky fotsiny
mampahery sy mampatanjaka anay avy any anaty. Misaotra indray ny amin'ity fotoana marainy ity, misaotra ny amin'ny latabatra, misaotra ny amin'ny fahavonona ny zavatra rehetra, misaotra ny amin'ny fivoriana andro amin'ny maraina, misaotra ny amin'ny fanatrehanao, misaotra ny amin'ny teny, misaotra fa miainao anay ianao, mahamaly anay ianao, misaotra fa eto amin'ny fanatrehanao tompo amin'ny mahafaly anay, eto amin'ny fanatrehanao no feno ny fiainanay, eto amin'ny fanatrehanao no misy ny fahafampo faratapony, ninonina fahabangana mety hiainanay any amin'ny fiainana andavanandro, eo amin'ny fanatrehanao izay mandre fahafenoana ary adinonay ny zavatra rehetra, satria Andriamanitra ianao, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Amen. Alleluia. Taotaontsika izay izay hoe Andriamanitra ianao tsy natao tanana ianao. Andriamanitra, Alleluia. Atramizay ny fiandriananao, Andriamanitra ianao, ary anio nino nahitanay ny fiandriananao, Andriamanitra ianao. Tiaka mafy be antsika ho any Jesosy. Yeah.
fony mbola tsy nisy ny zavatra rehetra dia efa Andriamanitra izy. Rehefa ny fonony daholo ny voary. Boky ny Apokalipsy dia manambara fa sitrapony nampisy ny zavatra rehetra. Tsy hoe fangatahany izay tsy nisy ny mba isy. Na koa moa ny angataka ilay tsy misy, izy ary mbola tsy misiko. Fa Andriamanitra ny saina hoe dia hanao lanitra, dia hanao tany, dia ho fenonanjely ny lanitra, dia hanao olona araka ny endritsika, dia hanao karazana biby zavaboary maro, mba ho velona avokoa izay voary ny foronina, satria izy ilay atao hoe velona mandrakizay. Rehefa feno zavaboary sy feno voary velona mandehandeha ny toerana rehetra izay ny foronina, dia mbola Andriamanitra izy. Tsy hoe ny ena ny heriny dia reraka izy teo ampamoronana, fa Andriamanitra foana izy. Rehefa niodiny Satana ka nanafika ny lanitra, dia mbola nitoetra ho Andriamanitra izy. Ary tsy izy akory ny niady tamin'ny Satana, fa anjeliny nitsangana nanohatra ny devoly, ary ny rahan'i Jesosy sy ny teny filazana azy ny nanjerana ny devoly ho eto ambony tany. Fantatrao ve? Andriamanitra izy. Io mitrango eo amin'ny fiainanao io tsy hanovany maha-Andriamanitra azy, ary mamelona fanantenana ny anatintsika izany. So fa tsy novainy io zava mitrango io Andriamanitra, fa Andriamanitra no afaka manovana io zavatra mitrango io. Andro amin'ny maraina izy zavatra iova indray eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra, ilay tsy miova, omaly sy anio ary mandrakizay. Ray tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy, Andriamanitra mitoetra eo amin'ny seza fiandrianao mandrakizay ianao. Ankasitranay, isaoranay dia rainay, omenay voninahitra, averinay aminao ny voninahitra, tena misaotra betsaka ny amin'ny zavatra rehetra izay efa nataonao, izay efa vonona, ambaranao fa ho asehonao indray amin'ity taona ity, dia misaotra mialoha izahay, mankasitraka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Siteka mafy tsara ho an-tompo maza ho teona vetivety ary. Indray mandeha nisy pasteur efa somary zoky olona izay tamin'ny tao-panompoana dia nanontany izy hoe nareo vo izy avy amin'ny soratra mahafatsy avy amin'ny fanahy mahavelona. Tamin'izany mbola nafana fomba tamin'ny resaka mirakla fa nisy fahalalana tsy fantatro. Tsy nanakavaly tamin'izay satria mbola tsy fantatra ilay izy tamin'izay. Isaoran'Andriamanitra fa taty aoriana, amantaona misy taty aoriana, nampahafantarin'Andriamanitra amin'izay hoe inona ny vala ilay fanontaniana napetraka tamiko tamin'izay. Inona mitantara an'izany? Tiaka ianao ho courage tsara miatrika ny androany. Tsy voatery tonga dia ho azonao androany daholo ny zavatra rehetra, fa raha mbola eo ianao dia ataon'Andriamanitra tonga eo aminao ny valiny ara-potoana. Amen. Anio manokana dia mahafaly any hitondra antsika indray ao anatin'ny teny miaraka amin'ny fanampihana masina, loha hevitra anankiray izay sarobidy nampitondrana lohateny hoe communion manova ilay tamin'ny voalohany. Averiko, communion manova ilay tamin'ny voalohany. Inona no nitranga tao edena tamin'ny voalohany? Avy hatrany dia hiditra tsika ao anatin'ny votoatin'ny tao am-pon'Andriamanitra. Tsy mijery fotsiny fahavoazanao, fa manao intervention izy mba hisauver anao. Zay ny Andriamanitra. Tena akaikinao, ny Andriamanitra tsy mijery fotsiny hoe fa mampiasa an'izay misy izy hoe mampiasa an'izay ananany izy hoe ary afaka mampiasa ny tenany izy hoe mba hamonjena anao. Genesis 2:2 ny 9:12 ka hatramin'ny 9:17. Genesis 2:2 ny 9:12 ka hatramin'ny 9:17 amin'ny anaran'ny Tompo. Ary Jehovah Andriamanitra nandidy andra-lehilahy ka nanao hoe ny hazo rehetra eo amin'ny saha dia azonao hihinanana ihany fa ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy dia aza hihinanana, fa amin'ny andro izay hihinananao azy dia ho faty tokoa ianao. Ezaka hijerentsika vetivety hoe inona daholo ilay zavatra nitranga nandritrin'io fotoana izay ohatry ny fohy, fa tonga dia namaritra ny 9 taona taty aoriana mandraka androany. Tandremo ny androaninao fa hamaritra zavatra be dia be rapitso.
raha izay. Fa faharoa, tandremo amin'ny tsara, fanova zavatra tsara be amin'ny rapitsinao ihany koa le fitandremanao androany. Voalohany problema tao amin'ny fiainona, problema tao amin'ny sofina. Eva dia ny aino menarana mihoatra noho ny aino an'Andriamanitra. Tandremo fa izay omenao sofina ny lasa mitondra ny finoanao. Resaka fifantohana ny resantsika eto, ny attention anao, makaiza ny fifantohan'ny ao anatinao rehefa mandre zavatra ny sofinao. Fa Eva teto vao napresaka le menarana, tonga dia nalefa tany amin'ilay menarana ny attention-any. Tsy fantany fa divertissement le izy, satria divertissement le izy hitondra distraction ary ny objectif le izy destruction. Ohatran'ny resaka, ohatran'ny hoe resaka kely zany amin'ny voalohany, fa faharavana ho antaranaka faramandimbo ny tao ambadika le izy. Tena kaikanao tandremina dia zavatra kely aza hoe. Avy tety ivelany le menarana ny nanadalany Eva. Ary ny saorana an'Andriamanitra dia izao, rehefa vita ny famonjena dia nampidiriny Jesosy ho ao anatinao ny fanatrehan'Andriamanitra mba ahafahan'Andriamanitra mibitsika anao avy ao anaty. Solution sady ny tonga dia omen'Andriamanitra. Ka na misy menarana mbola miresaka aminao zany androany dia afaka misurmonter an'izay ianao, satria ny ao anatinao afaka miteny avy ao anatinao Andriamanitra manintsy ianao hoe pokany, laingany zany. Fa natonga ny Eva tsy niaina an'izay satria Eva mbola tsy nanana ny fanan'Andriamanitra tao anatiny. Amin'ny fanetretena toy ny ondry no ianarantsika miaino ny feo an'Andriamanitra amin'ny mampiandry tsara azy. Jona 1:14 dia manambara hoy ny Tompo rehefa mamoaka ny ondry ny mpiandry ondry dia mielo azy, présence aloha, ary ny ondry ny manaraka azy, manaraka an'Andriamanitra ianao, satria mahalala ny feony ireo. Ny ondry dia mametraka ny présence eo aloha, ary Jesosy noho ny se présenter nametraka ny tena sy nampahafantarantsika fa izy ny mpiandry tsara tokony hifankazaranao feo. Tena kaikanao aza miaino menarana hoe, miaino ny berger anao hoe. Tsy ondro samy ondro ny fampiantso, fa ny mpiandry ondro no miantso ny ondro mba handeha amin'ny toerana anankiray. Solution nomeny Tompo par rapport amin'ny problème na sofina, satria sofina nidiran'ilay izy voalohany dia izao. Amin'izao tsika miteny izao, rehefa manana an' Jesosy ao anatinao ianao dia afaka mihera amin'Andriamanitra. Da tsika isainany nanao invitation le menarana ho anio hazo io, dia raha niteny Eva hoe aloha mbola tsinona aloha fa hiandry an'Andriamanitra. Inona zavatra nitraka? Tonga Andriamanitra dia mety ho fampiresaka tamin'Andriamanitra Eva, dia mety nitenen'Andriamanitra hoe io le fanteneniko aza hohanina, fa aza mihinana an'io ianao fa hamitaka anao reo. Ataovotrao mahitsy tsara tsika hoe. Fa mety nandrasan'le menarana tsara mihitsy eo anatin'le fotoana isolé tsara mihitsy Eva, lavidavitra n'le fotoana hidinan'Andriamanitra. Zany hoe fa vita calcul tsara mihitsy hoe eto no amelezana ny Eva. Tandremo fa manao calcul ny devoly amelezana anao, fa manambavao mafaly anao kosa nefa. Misy calcul ambonin'izay ataon'Andriamanitra ahatafavoaka anao. Ataova amen mafy tsara azafady. Faharoa, problema ao amin'ny fo. Sitranina aloha ny sofinao amin'ny anaran'i Jesosy zany. Sitranina ny fiainonao. Sitranina ny ao anatinao manome sofina ho an'izay tsy tokony hanomezana sofina. Andriamanitra rery no tokony hainonao. Amen. Tandremo nefa voatokantrano sao dia tsy miainao an-trano ianao tsy izay karazan'izay le izy mila mifampiainonareo, mila omenao sofina mivady aman-janaka ao. Fa le hoe ohatran'le nitranga teto io tena Andriamanitra rery no tokony hainonao. Raha vao mivilana mifanipaka amin'izay tenenin'Andriamanitra ny teneniny ao an-trano dia izay tenenin'Andriamanitra rahana. Fa tsy ho voafitaka ianao ary tsy hamitaka ny ankonanao ihany koa ianao. Faharoa dia nanana problema tao amin'ny fo Eva.
Genesis 7:7 ozy izy le menarana hanky efa nataon'Andriamanitra hoe aza hinananareo ny azy rehetra amin'ny saha zareo any modifie ny devoly foana ny tenin'Andriamanitra tsy io ny tenenin'Andriamanitra ny tenenin'Andriamanitra dia hoe azonareo hinanana ny voankazo rehetra ankoatran'ilay anankiray dia navadiky ny devoly hoe tsy azonareo hinanana daholo izy rehetra toerana n'izay lazain'Andriamanitra ny tenenin'ny devoly tsy azonareo hoanina hono ny azo rehetra ohatry ny teteny zany ny devoly hoe nanao azo feno voankazo izy fa tsy avela mihinana akory nareo inona koa zany mampiditra virus ary dia niditra nanao conversation koa Eva zay ny lazain'Andriamanitra nefa dia tapitra ny toerin'ny devoly avokoa satria mpanohatra ny devoly problema teto lasa nametraka Eva fa le lazay menarana no ohatry ny marina kokoa no le lazain'Andriamanitra. Remarque anankiray hitako etiny koa dia zao i Adama ny resahan'Andriamanitra dia Eva ny natakeny devoly. Mihaino ve tsika? I Adama no ny resahan'Andriamanitra dia Eva ny natakeny devoly. Fa maninona ny tsy sananafika olona nanana teny ny devoly? Eva sady tsy naheno n'le teny mivantana ny tiany tena loza tsy sura tamin'le teny. Miaraka amin'Andriamanitra ianao ary io daholo izay mety ho fisalasalana fa ny Andriamanitra ao marina amin'ny zavatra rehetra. Avy eo moa Jesosy mihitsy ny tafian'le devoly. Tsy fantany fa Jesosy sady mahafantatra tsara ny teny moa izy mihitsy ny teny. Ny alamaina ny devoly tamin'ny hakafanan'ny tompo intelo tany amin'ny dezera. Eva dia tsy mba nahalala fa ny devoly anie raha ny lainga ary izy tsy nahafantatra fa Andriamanitra dia fahamarinana. Zay le olonan'le hoe tsy mahalala an'Andriamanitra. Hatreto mbola tsy nina ny Eva. Mihaino ve tsika? Mbola tsy tafina ny Eva fa efa manomboka misosoka le problème. Zany hoe sofina efa manomboka babo fo efa manomboka babo kely sisa dia hiditra le voankazo. Tenona akaikinao tandremo ty taony ty hoe tandremo ny sofinao hoe tandremo io fonao io hoe. Eva ny salasala dia nametraka an'Andriamanitra ho mpandainga ary nametraka an'le menarana ho marina. Tsy révélation ny ilainy Eva teto fa Andriamanitra atokisana no ilainy. Jauna 8:44 rehefa tonga Jesosy vao namele révélation manazava izy hoe raha mandainga ozy izy dia ny azo ny lazainy satria mpandainga izy sady ray ny lainga ny devoly milaza ny azy. Jauna 15:15 sakaizinareo ozy izy satria izay rehetra reko tamin'ny raiko no nambarako taminareo. Jesosy tsy manambara ny azy fa manambara an'izay reny avy tamin'ny rainy. Verina tamin'ilay omaly na ny révélation hoe tamin'i Jesosy ary zany dia tsy anazy fa ny rainy. Inona le olona tao mifony Eva nametraka an'Andriamanitra ho mpandainga izy. Jaona 1:5-10 ny anaran'ny tompo zay mino ny zanak'Andriamanitra no manana ny fanambarana ao anatiny. Zay tsy mino an'Andriamanitra dia efa nampandainga azy satria tsy mino ny fanambarana zay nanambaran'Andriamanitra ny zanany izy. Tandremo ry havako fa ny tsy finoana an'Andriamanitra dia lasa mampandainga an'Andriamanitra, mametraka an'Andriamanitra ho mandainga. Solution nomeny tompo to dia resaka solution fontsika mantsy ozy Jesosy fantatrareo marina dia ny marina no afaka anareo tsy ho andevo. Tena akaikinao tsy mandainga zany Andriamanitra hoe devoly no mandainga hoe. Mizavatra be dehibe mety hifamoafao eo amin'ny fiainanao amin'ity taona ity azony zany fahamarinana zany fa Jesosy no se présenter zaho izy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Mianara mametraka fitokisana amin'Andriamanitra tsy hita maso
avy amin'ny zavatra teneniny fa mahasoanao na mety tsy tianao aza. Fa any aparany Jesosy no hitsenanao fa tsy ny devoly izay any amin'ny elo. Miaino ve tsika? Tsy rery zany ianao. Devoly zany, laingany devoly zany hoe rery ianao, very anjara ianao, tsy mandeha amin'ny loniny tsony io. Jereo ny hatramin'izay tsy niovaka inona koa mbo hiova eo zao, laingany zany. Afy ty taony ty, vaovao be ty taony ty, jojo pile be ty taony ty, mbola tsy tamin'ny masonao surprise omany mandritra ny 12 mois. Aza miravoravo tanany atao mpiandohany, Andriamanitra novo teny Andriamanitra ao. Misy zavatra mbola tsy naseho reto ambony tany hatramin'izay, amin'ity 2023 ty no asehony eo amin'ny zanany sy ny fiangonany izay restauré. Amen. Solution nomeny tompo makasika an'io fo mametraka an'Andriamanitra ho mpandainga io dia zao, fo vaovao izy no ataoko ao anatinareo. Fo vaovao tsy miady amin'ny tompo. Amen. Problema fahatelo teo amin'ny maso. Lasa tapona ny vision ary avy eo amin'ny maso tonga dia niampita tany amin'ny tanana. Genesis 3:7-9. Ary hitan-dra vehivavy, ary hitan-dra vehivavy, ary hitan-dra vehivavy. Aiza zany? Maso. Ary hitan-dra vehivavy fa tsara ho fihinana le hazo, sady mahafinaritra ny masony, hazo matsiriritra pahendry. Tonga dia manetsika amin'ny tanany, nanitaza ny voany ka nihinanany, ary nomeny koa le vadiny tsy nijoro, dia niara-nihinana izy ny vady, dia niara-vo. Avy teny amin'ny maso tonga dia nakeny amin'ny tanana, ary ny farana tao am-bava. Firy ny karazana voankazo azo nohanina? Io anankiray eo afovoany tsy azo hohanina io indray nampijabaka ny Eva. Inona le vision nanomboka niova? Avy amin'ilay teny lainga tafiditra dia nanomboka corrompu ny vision an'i Eva, tsy mahita an'izay efa misy nomen'Andriamanitra, fa lasa mitsiriritra an'izay tsy anjarany, tsy anazy le hazo io. Tsy tokony mbola ho azy aloha. Hitanareo, le tsy tokony mbola ho anao indray no lasa tsiriritinao tianao ho azo, fa le efa anao no lasa ohatran'ny amahevanina ohatran'ny tsy misy, dia ohatran'ny tsy ilainao sy ohatran'ny tsy tianao zany. Vision tapona tsy mahita ny abetsahany izay nomen'Andriamanitra, fa lasa misisika any amin'ilay anankiray ohatran'ny tsy azo kasihana ary tsy azo hohanina. Genesis 3:7-7. Rehefa avy nihinana izy mivady amin'ny anaran'i Jesosy, nahiratra mason'izy mivady ka fantany fa mitanjaka izy, ary nanjaitra ravina aviavy izy ka nataony sikina ho azy. Zareo ane vonisokatra tokoa le vision zareo, tonga dia hitany izay tsy misy. Le teo lasa hitany izay lasa hitany kokoa izay tsy tokony hohanina, dia lasa nisokatra ny masony nahita indray izay tsy misy. Hitanareo, lasa negatif le fomba fijery, izay tsy misy, izay tsy ananana, izay mbola tsy mitranga, lasa makany ny maso. Zay mahatonga antsika mila manana fotoam-pisaorana miaraka amin'Andriamanitra. Manokana fotoana ianao manao jeritodika ny amin'ny zavatra efa nataony, mba hisokatra ny ao anatinao hankasitraka sy haika fa efa nikarakaranao tonga eto io Andriamanitra. Ary raha misokatra ny ao anatinao mahita fa efa nikarakarany hatramin'izay izy, mora aminao ny hanokatra ny ao anatinao indray hifankahita sy hiombona amin'Andriamanitra amin'izay suite logika amin'ity taona ity, fa raha nikarakara izy tamin'ny 2022, hikarakara izy amin'ny 2023. Dia raha eto ianao miteny hoe ka izy tsy nikarakara mihitsy 2022, io arinao velona bebe vava be io. Avy aminy zany. Tsy lehibe vava, fa ny vavanao mbola afaka misokatra, ianao mbola afaka tonga eto, ianao mbola afaka mitempo ny fonao. Tsy ianao na tonga anao niampita tamin'ity taona ity, misy Andriamanitra nitahiry ianao. Maninona ianao nitahirizina? Satria misy zavatra mbola tsy hitanao tamin'ny taona lasa, tiany ampahitana anao amin'ity taona ity. Asy fifaliana ao anatinao fa mombanao ny Andriamanitra sy ny dadanao ao an-danitra. Mombanao izy fa ny zavatra ataonao misy taona tsy tiany, fa tsy hoe ianao. Ny toetranao misy taona tsy zakany, fa ianao tena tiany ary tena ompony. Dikan'izay ny any anatinao zany mila hainao tsara midiserne hoe za tiany, fa ty zavatra ataoko ty tsy tiany. Kanefa i zavatra tsy tiany amin'ilay zavatra ataoko ty, io no ibloqué ny amin'ity taona ity sy ny amin'ny mandrakizay. Débloqué io. Débloqué io. Azo atao zany. Ahoana koa ny impossible zany, pasteur?
le raha nabavy-toerana vita namelany heloko ny dadana. Possible zany. Possible. Azo atao zany. Asehon'Andriamanitra ny vavolombelona mba tsy hainao rery ny teny ka tsy mitovy ny kanaiko. Fa vita le izy, mety tsy mitovy tokoa le ka, fa vita nefa le izy, azo atao le izy. Problema manaraka teo amin'ny vava. Ary zay nisany hidirantsika amin'ny fandraisana. Problema teo amin'ny vava, le namaranana. Problema teo amin'ny vava, ny farany tamin'le fandrika, dia nanomboka teo amin'le vava nefa, no nisehoany le lasa ny tsy totongana amin'ny fiainany zanak'olombelona. Dia nidin' Jesosy ny regle an'izay eo amin'ny lafiny ara-bava. Olona teo amin'ny karazan-tsakafo tsy azo hohanina ny nalavany Adamaseva, vao fitaka eo menarana. Hoy ny tompo anefa, Matthieu 15:11, tsy izay miditra amin'ny vava ne maloto ny olona, fa izay mivoaka avy amin'ny vava, izany maloto ny olona. 17, tsy fantatrareo va? Fa izay rehetra miditra amin'ny vava dia makao amin'ny kibo dia avoaka ny fivoahana. 18, izay mivoaka avy amin'ny vava kosa dia avy amin'ny fo. Verina amin'ilay fo teo amin'izay. Problema ny Eva ninana, le fo mihitsy, ny zavatra efa nanomboka ny ratsy tao amin'ilay fo. Fa avy amin'ny fo ny voany sain-dratsy. Izany maloto ny olona. Tsy le sakafo niditra zany no nampaloto ny Eva, fa le tao anatin'ny fony sain-dratsy. Inona le sain-dratsy? Nametraka an'Andriamanitra ho mpandainga, misaina ratsy an'Andriamanitra, ary te hanohatra an'Andriamanitra amin'ny tsy fankatoavana. Androany maraina reglena daholo zany karazana problema rehetra zany, satria hiazakazaka hitrifana amin'ny fanotronana hamanga ny fiainanao amin'ity taon'ity amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amin'ity taon'ity sy manomboka amin'ity andro androany maraina ity amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta, ny rahan'i Jesosy anadio fieritreretanao, ahatonga anao tsy ho aingana mieritreri-dratsy ny amin'ny fitondran'Andriamanitra anao. Enao rery eto ambonin'ny tany mieritreritra fa diso Andriamanitra nanao anao, enao rery. Fa manina izy nanao erreur teo aminao? So dia mba tsy erreur ilay izy, so dia anao no manao erreur amin'ny fomba interprétenao ny zavatra mitrango eo amin'ny fiainanao. So tokony hamaky baiboly kely tsika. Mba salamo aloha nanomboana azy ka hatramin'ny 150, izay le kely eny. Alohan'ny tenenanao fa Andriamanitra ny diso, afaka omenao fotoana ve ny baiboly mba ho vakianao, hamantaranao fa iza ny diso tokoa eto amin'ity tantara ity. Isaka izy nametraka fanontany izay, fa maninona izy rehefa tsara dia avy amin'Andriamanitra, rehefa ratsy dia avy amin'ny olona. Toy izy hoe tao edena tsara Andriamanitra ny nanao, natao ny Adama tsara Andriamanitra ny nanao, navoaka ny Eva manja Andriamanitra ny nanao, natao hitandrina sy asa ao Andriamanitra nanao tsara be zany. Voankazo rehetra azo hohanina, salade de fruits, zavatra be dia be, jus de fruits, Andriamanitra nanao an'izany. Dia niteny Andriamanitra, io anankiray izy hohanina, dia nohaniny zareo. Kizy nanao le azy, iza nanao le ninana le anankiray? Ny olombelona. Tsy tiako mihitsy ny tarehako pastera. Tsy ohatr'izao mihitsy ny eritreretiko. Fotrony hoe eritreretinao ka? Fotrony hoe ny eritreretinao? Raha mba tiako izao dia kainao tonga dia terakako. Voakavainao tonga dia iozany ianao io ka. Tsisy réclamation. Ary izy ny teny fa ratsy io. Verina amin'ilay tenen'Andriamanitra tamin'ny Adamaseva hoe fiza ny teny fa mitanjaka nareo. Fiza ny teny taminao fa ratsy ianao. Atsika alefa rehefa mijery fitaratra dia iza ny teny ianao fa ratsy ianao. Mpiara-miasa amiko ohatry meme. Iza ny teny fa ratsy ianao, andray. Miakatra. Miakatra amin'ny révélation miaraka tsika zany. Sao dia tsara io fa ianao tsy mahafantatra. Sao dia tsara io nanaovan'Andriamanitra anao fa ianao mbola tsy misokatra. Ary sao dia ny tsara indrindra nataon'Andriamanitra ho anao fa ny ao anatinao mbola mavesatra. Zareo zao fa raha ao an-trano misy disadisa, ninona nataonao an-trano ao, na asianao cadeau na asianao kalitsana, dia tsy hita mihitsy ny tsiron'iny raha vao tsy misokatra amin'ny fo. Dia raha vao misokatra indray ny fo, na voninkazo kely efa mihintsana aza, miaraka amin'ny sakafo kely mba hifampizarana, dia mety, satria efa nialoavan'ilay fo mety. Mahatonga anao ohatran'ny tsy mahazo aina io,
aza manome tsy ny olona nareo tsy tia tsy ny olona ny tsy tianao fa ianao tsy mandreny fitiavan'Andriamanitra anao zay ny ianao zay ianao tsy mandreny fitiavan'Andriamanitra anao dia omenao tsy ny olona itianao amin'ny façon anao sy amin'izay tianao ny azo any tiako anehoanareo fitiavako a oronareo ny tongotro ny fomba nitiavan'Andriamanitra anao tsy nanao massage izy message no nomeny ho avy ahidina izy hamonjy ianao messager ny rano tonga avy any Gabriel miomana va tonga dia bevoaka Tatre Marie fa hoana tonga dia bevoaka fotsiny tonga Jesosy zany ny fitiavan'Andriamanitra anao vonjeny ianao fony mpanota ianao maty hamonjy ianao Kristy zany ny fitiavan'Andriamanitra anao ianao mbola velonay nandro amin'ny maraina io zany ny fitiavan'Andriamanitra anao tsy maty ao Covid ianao zany ny fitiavan'Andriamanitra anao dia hoana paster misy havana hoe maty Covid nalain' Jesosy izy fa ianao mbola omeny tombonandro ahita sy andreny fotoana androany ahita zavatra be dehibe mbola te hiaraka aminao mbola te hifankazatra aminao misy zavatra be dehibe mbola mila reglena koa aloha mandeha mody mbola misy dossier tsy milamina alohan'ny an-danitra lamina raha vao tsy milamy mety io dia aloha lamina eto tsy ilay sakafo niditra fa le fo le sain-dratsy ozy izy menarana ahodikodin'Andriamanitra ny io resaka io e tsy miady ahodikodina iny koa eva ny hodikodina fanina amin'izay eva ary tena fitahan'Andriamanitra zany zay andray mody eo reo fri be dehibe dia mody eo reo asainy hoany dia tia anankiray ty tsy avelany hoany andray tokoa nohanina amin'izay le voankazo amin'ny dessin animé moa izy dia amin'ilay tantara koa hitanao fa tsy maty ianao tsy fantatra damaseva fa nidikan'ilay ho fatinareo a ho tafasaraka amiko rehefa voaroaka tao edena damaseva mbola tsy maty tsy hoe vonseho Andriamanitra hoe Adama to dia nitsany Adama tsy tonga dia maty e mbola voaroaka mbola nanandrana ninana bozaka satria rehefa mivoaka ny edena dia tsy zavatra vonona intsony rehefa noana dia amin'izay ozy eva andramo io Adama raha tsara andramo io dia nandramany Adama tsy ny sakafo ilay zao tamin'ny indray andro aloha fa nanandrana bozaka aloha mafy anie ilay voaroaka tao edeny dia amin'izay vao hoe ino ty lozy ty jerevana tsy maty 370 taona teoriana vao maty Adama ary inoko fa raha teo eva dia mety ho taitra eva hoe io ary le nitenenin'Andriamanitra fa tsy maintsy hiatra zany le fahafatesana satria nisy fihodinana zany rehetra zany nefa dia tantara taloha satria efa tonga Jesosy ary anova ampitsambadika amonjy ianao mahatonga an'izany resana mba ho maila ianao fa tsy miova ny fomba fiasan'le mpamandrika sy le mpamitaka ohatra izany foana ny atao tombontsoanao fotsiny efa manana ny fanatrehan'Andriamanitra ianao ao anatinao inona nataon'i Jesosy tamin'ny fandraisana hozy izy Jesosy hano quel mot merveilleux alléluia hano mety amoaka t-shirt angambany dia izay fotsiny ataoko eo hano fantatra hoe 1 Corinthiens 11:23 anaran'i Jesosy fa izao efa nandray tamin'ny tompo izay natolotra anareo kosa fa Jesosy tompo tamin'ny nialina izay namadiana azy dia nandray mofo Matthieu 26:26 ary raha mbola ninana izy dia nandray mofo ka noho ny efa nisaotra dia novakiny ka natolo ny mpianatra ary ho izy raiso hano ty ny tenako Jaona 6:54 dia hozy izy izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako no manana fiainana mandrakizay ary za hanangana azy amin'ny andro farany nanokatra ny fandraisany Jesosy anehoana an'le tena fihinana
ary eto mivaliny dia hoe hano. Izy tsy niteny hoe raha mba mety dia mba mihinana mo e. Tsy zay, fa baiko midina le izy. Hano! Ka zany ohatra mivokivoky e. Hano! Sans gluten, hano! Hano! Zay. Satria fantatr' Jesosy hoe io le tena ilainao. Raha tokany lingilingy dadabe sy bebe anao tany edena tamin'izany a, ninana zay efa nitenenin'Andriamanitra hoe aza hoanina. Teo amin'ny fandraisana nandritry ny fisakafoanana hariva no nanome solution Jesosy. Ary ny solution nomeny Jesosy dia ny fiainan'Andriamanitra. Levaka itsika teo, zay mihinana, aviantsika le Jaona 6:54, zay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako no manana fiainana mandrakizay. Ny karazana sakafo dia mitondra vertu samihafa daholo. Ohatra hoe, ohatra, exemple, hoantsika mpanaramaso akaiky ny fisakafoana sy tia mitondra hanina, tia tsy mitondra indrindra fa mahafinaritra fa tsy mihinana azy. Misy ohatr'izay mantsy izy io. Ohatra, mila mihinana trondro ony a, fa ny trondro mampaninina. Misy inona e? Fa maninao mihinana trondro are? Ka trondro misiko. Bon, manomboka androany zany mba tsara rehefa mihinana dia mifantatra inona le hoaninao. Mampatsara taolana, mampamafy taolana. Dia fa maninona no asiana citron indraindray? Citron dia misy vitamine C. Dia rehefa mihinana mangahazo be dia be anao dia mampaninona? Mampary ela be fa tsy mitondra ninninina. Tanao mila fantarina daholo zany zay. Fa izy Jesosy, raha mihinana an'ity ianao sy misotro an'ity a, dia fiainana mandrakizay no ao anatinao. Amen. Ny fiainan'Andriamanitra izay nomeny Jesosy dia anampy ny fanolonana izay tsy mety. Tsy avela ho banga le tsy mety esoriny, fa tsy maintsy atao le mety ho solony. Raha miteny zao izy hoe aza hoanina, dia tokony hoe tsy mihinana, fa tsy tokony mijanona eo satria nonenao. Fa tsy maintsy mihinana. Dia izay le valina izay. Zany hoe misy le tsy azo hoanina, dia misy ny tokony hoanina. Dia izy Jesosy, raha voankazo avy amin'ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy no le hoe aza hinanana, dia hoy ny tompo a, ny tenako mihitsy no hoe hano. Tsy hoe azo hoanina, tsy hoe tokony hoanina, fa tena tsy maintsy hoanina ho solon'le tsy azo hoanina. Inona daholo le zany? Mihinana fotsiny avy eo. Misy karazan-tsakafo tsy azo hoanina tao amin'ny testamenta taloha, tahaka ny hoe biby maloto, zavatra be dia be tahaka izany. Tonga Jesosy dia izao no teneniny, tia ny tena fihinana ary tia ny tokony hoanina. Tao amin'ny Genesis 2:2, rehefa nananatra ny Adama Andriamanitra, izao no teneniny, aza hinanana fa ho faty ianao. Rehefa tonga Jesosy, hano dia hanana fiainana mandrakizay ianao. Atao izao ny tananao raha maharaka tsara ianao hatreto aloha. Ozy izy Andriamanitra tamin'ny Adama, io azo eo voany io, aza hinanana fa mahafaty ianao. Tonga Jesosy, tia mihitsy le hano fa hanana fiainana mandrakizay ianao. Ny devoly naporisika mba hihinana an'ilay voankazo tsy azo hoanina, i Eva sy Adama. Eto indray Jesosy manolotra sy miteny aminao hoe tia le tokony hoanina, fa aza mirateny opportunité izay misokatra eo anoloanao. Amen na? Voalohany a, ozy Jesosy, hano. Faharoa, miverena amin'ny fahatsoram-po. Korintianina faharoa 1:7, Paoly apôstôly no namoaka an'ity secret anankiray ity. Ozy izy amin'ny anaran'i Jesosy. Fa matahotra fandraho ny sainareo ho simba hiala amin'ny fahitsipò, simplicité, fahatsoram-po sy ny fahadiovana ao amin'ny Kristy, tahaka ny namin'ny tamin'ny menarana ny Eva tamin'ny fiendreny. Eny io tsara. Rehefa tonga menarana hamitaka ny Eva, dia ozy izy Paoly rehefa nirevele ny fanamasina, izay ny mahatsara ny epistily.
ny epistily zava-dalina tsisy nahita fa revele mifanamasina ra-potoana rehefa tsara ny communion an'ilay mpanompon'Andriamanitra amin'Andriamanitra. Ny zavatra hitantsika tany amin'ny Genesis zao dia hoe mifitahany tamin'ny voankazo. Fa ny tenenin'ny Baiboly eto misy zavatra lalindalina kokoa. Ny fitahany devoly tao amin'ny sainy Eva mba hiala amin'ny fahatsoram-po. Ny menarana dia namitaka ny Eva mba ho corrompu, mba ho corrompu, voatsolotra, tsy fiteny zany, voatsolotra Eva, tsy fiteny zany, voafitaka. Ny menarana dia namitaka ny Eva mba ho simba ny sainy Eva hiala amin'ny fahatsoram-po sy fahatsoram-piainana. Misy zavatra zay zany cibleny devoly ao anatinao. Simplicité. Tianao hi-compliquer la vie. Nefa ny zavatra ataon'Andriamanitra rehetra tokony raisinao am-pahatsorana ao amin'ny Kristy. Inona ary ny tiany Baiboly tenenina? Io simplicité io natakeny devoly tamin'ilay karazana fomba fiteny be deaibe, fa tsy hainy Eva ny discernen'ilay izy dia very ilay izy dia nanoty Eva. Miafinao ambadiky ny fahatsoram-po ny fahafahanao miatrika fakam-panahy. Fa ahoana? Genesis 3:6. Ary hitan'ny vehivavy fa tsara ho fihinana ny azo sady mahafinaritra ny maso ary azo matsiriritra pahendry dia nanontaza ny voany ka ninanany nomeny koa ny vadiny ka dia ninany izy. Raha te hinany Eva dia tsy nandeha nitady tany amin'ilay voankazo azo hohanina, izay ny tsotra indrindra. Tena kekinao misy zavatra tsotra anie hoe, fa raha vao tsy miombona amin'Andriamanitra hoe dia very ilay fahatsorana hoe. Inona moa ny ataony Eva raha sendra noana? Verina fotsiny izay tenenin'Andriamanitra. Dia ireo misy voankazo be deaibe azo tazana, alay potsiny, izay amin'izay ilay fotsiny, alay potsiny dia hohany potsiny. Fa izay ilay simplicité izay mihitsy ny voasible ny devoly, dia lasa ohatran'ny hoe sarotra be zany ny akan'ilay hazo be deaibe, fa ilay anankiray tsy azo hohanina mihitsy ny ao mihitsy ny tena miafina ilay secret. Fô ninana niny amin'izay nidikizo izy sy ny taranak'olombelona mandrakandroany, sofa tonga Jesosy. Alleluia. Raha nona dia mihinana an'izay nomen'Andriamanitra anao azo hohanina, aza mitady an'izay tsy avelan'Andriamanitra hohanina, izay ilay fahatsorana. Matoa zany devoly makafananao ny voankazo voarara. Misy voankazo tsy voarara be deaibe zany eo akaiky eo. Tena akaikinao, raha misy voankazo voarara ray hoe dia ny ambiny rehetra eo hoe azo hohanina daholo. Andriamanitra zany tsy hoe sadikako hoe nona ianao dia voankazo voarara ray fotsiny eo. Dia tsisy linona koatra izay tena hoe zantoetra be zany ianao hoe tena hitako ianao raha katoa ato. Tsy ohatry izany. Fa raha nona ianao dia feno karazana fruit. Tamin'izany na ny palissandre raha nisy fruit. Satria Baiboly dia nilaza fa ny hazo rehetra izay foroniny dia nisy fruit daholo. Fa rehefa niodiny Adama dia nanomboka nisy niongotra ilay fruit azo hohanina tamin'ny karazana hazo misimisy. Lasa tsy azo hohanina intsony ny pain, sapin, palissandre. Azonareo ve lasa miena ny fahavokarana eto ambony tany satria niodina ilay nitendrena ho mpanapaka dia Adama sy Eva. Inona ilay fahatsorana? Tsotra be ilay fahatsorana. Raha nona ianao dia mihinana an'izay nomen'Andriamanitra azo hohanina, fa aza milingilingy mitady an'ilay anankiray tsy azo atao. Raha miteny zao Andriamanitra aza mifoka sigara, afaka mihevoka kininina ianao. Azonareo ve ilay izy? Sady afaka ny sery, resy Covid, manitra ny tanàna. Afaka mihevoka fofona tsaramaso ianao. Izy daholo zany. Tenena akaikinao, raha misy anankiray tsy azo atao hoe
misy be dehibe azo atao hoe zay le simple zay verena fotsiny eo amin'Andriamanitra fa Andriamanitra tsy adala. Andriamanitra tsy adala. Raha miteny Andriamanitra izy misotro toaka, misy zavatra be dehibe azo sotroina. Be dehibe rano-tsotra. Alleluia. Ranomamy, rano-tsira, mangidy e, yaourt poire, tecla, jus de banane, vin sans alcool, champagne sans alcool. Raha tena mifantoka ianao be lavitra ny zavatra azo atao, no le tsy azo atao akany devoly fanahinao. Zay le hoe miverenao amin'ny fahatsoram-po. Tsy adala Andriamanitra miteny hoe aza atao io, satria misy zavatra be dehibe eo azonao isitrahana sy atao. Reo marika anankiray, Genesis 2:17, naran'i Jesosy, fa ny azo fahalalana tsara sy ny ratsy dia aza ihinanana. Amin'ny andro izay ihinananao azy dia ho faty koa ianao. Tonga avy any Jesosy. Jesosy tompo tamin'ny alina izay namadiana azy dia nandray mofo. Raha mandinika tsika ny Genesis, ny fanombohan'ny journée dia alina, ary ny fiafaran'ny journée dia maraina. Ny fananarana nomen'Andriamanitra ny Adama fony zareo mbola tsy nanota dia izao, tandremo fa any amin'ny fiafaran'ny journée dia tsy azonao hohaniny ity amin'ny andro. Izany hoe andro nampitandreman'Andriamanitra ny Adama, fin de journée. Fa vao tonga Jesosy, tonga dia début de journée ny resahany. Ny alina izay namadiana azy hany. Tonga dia nataon'Andriamanitra ny récupération. Ena dikan'izay pastera fa tsisy azoko izao farisoa ny fandraisana. Mbola aloha. Izao ary ilay izy. Amin'ny andro izay ihinanana azy dia ho faty koa ianao amin'ny fin de journée. Dikan'izay dia izao, amarana zavatra tsara ny fahotana. Repeat please. Hamarana zavatra tsara ny fahotana. Raha misy zavatra tsara zany eo amin'ny fiainanao, dia miangavy ianao aza asiana fahotana fa mifarana eo. Tonga avy any Jesosy dia izao no tenenin Jesosy. Anomboka zavatra tsara ny fandraisana. Mahavereny hoe mamarana zavatra tsara ny fahotana, aza manota ary aza manopa. Tandremo ny teninao, akaliziny hoe sendra voateny, tsy sendra voateny zany fehezo vava. Rehefa io zavatra mianjera dia mba hanarana vorona tenenina. Hoy le voro maherina latsaka izay ohatra. Fehezo vava. Aza faingana amin'ny teniteny foana. Aza sensible haingana amin'ny teny ratsy. Aza haingana mankalaza zavatra negatif. Amarana zavatra tsara amin'ny fahotana, fa hanomboka zavatra tsara kosa ny fandraisana. Toiziko vetivety fa mamarana, efa marantsika dia hikaly amin'izay. Alleluia. Ny alina izay hamadian'i Jodasy an'i Jesosy tsy nampoziny devoly, fa alina izay hamadian'i Jesosy ny zavatra rehetra. Ny zavatra rehetra dia miara-miasa izay tia anandre. Tonga avy any Jodasy, tonga dia anary sakaiza. Mijery Jesosy. Dia mody noroany. Dia tonga avy any le arrestation be. Gaga ny miaramila.
ary totra ny azo samborona ataovy hatramin'ny farany fa niala ny heriny. Nefa tsy hoe niala ny heriny fa naprimina le heriny mba hisy ho arete ho tanteraka ny famonjena. Jerevana kapohanako tsy mamaly mihitsy Jesosy. Jesosy efa manisy pra asina pa sinusite. Tsy haiko raha azonareo le izy. Le miaramila nahoana ary zoky e, ianao zany no tena mesia atao amin'ny tanàna zany ianao pa gripa. Calcul ny devoly ampahory an'i Jesosy. Calcul an'i Jesosy tsy ampahory anao tsony ny aretana. Halleluja! Tanana to dia fantsiana e, le olona efa sady reraka maratra nefa vizana dia iny tanana kely mbola alaina dia mbola fantsiana oreto dia pa mariasa tsy marary. Jesosy efa micalcule pa an'izany pa vao nitsandatra ohatr'izao toy izy Jesosy ohatry ny tanan'i Moïse nasandatra mba tsy ho resy ny Amalekita ny zanak'Israely. Ny zanako rehetra manomboka androany tsy mila niora sy arona iazona ny tanako iazy eo amin'ny ohatr'izao mba ho fandresena mandrakizay. Aleo fantsika mihitsy ny miazona amin'ny fandresena ho andreo zanako ireo. Mety nyteny le miaramila teo marasa sy marary. Sy Jesosy mamela maninona mamela vita ny famelan-keloka lasy Jesosy. Toy izy le kapiteny sy ny fehany le miaramila rehetra ny loka ny daroka nandefy na namantsika to dia nijery an'i Jesosy daholo dia zao jery an'i Jesosy tompo sy mpanefa ny finoana. Tena marina tokoa fa zanak'Andriamanitra ty lehilahy ty. Amen. Farany tena farany rehefa mahita voankazo voarary ianao dia tsy hoe esorinao haniny masonao dia alefanao n'ilay voankazo azo hohanina. Tsara lavitra noho izay nomeny Jesosy. Esorany amin'ny voankazo voarara amin'ny masonao, esorany amin'ny voankazo tsy voarara amin'ny masonao, alefasany amin'ny Jesosy amin'ny masonao. Tsara ty taony ty e, raha tsara amin'ny masonao. Oui, tsara ty taony ty raha tsara amin'ny masonao. Raha misy fakapanahy mitranga zany, aza mijery ilay fakapanahy, aza mijery ilay alternative men'Andriamanitra hoe misy zavatra be dehibe azo atao ankoatra ilay fakapanahy iverina amin'ilay teo aza mijery ilay sigara, aza mijery ilay hevoka be dehibe azo atao fa Jesosy jerena. Amen. Any amin'ny Jesosy ny famonjenanao, any amin'ny Jesosy ny fiadananao, any amin'ny Jesosy ny rehetra ho anao, any amin'ny Jesosy ny zavatra rehetra mety ilainao, ary ny tena marina Jesosy mihitsy ny tena ilainao. Ireo problema rehetra ireo sofiny fo manendrikendrika an'Andriamanitra amin'ny sain-dratsy mametraka azy toy ny hoe mandaingy amboary zany fa tsy mandaingy aminao zany Andriamanitra. Tsy mandaingy aminao zany izy. Tena kaikinao tsy mandaingy aminao zany izy hoe. Sady tsy mamitaka anao zany izy hoe. Vision tandremo sao dia mahita an'izay tsy azo atao. Vavy aoka ho voafehinao mba izay azo hohanina sy ho azo ampidirina no ampidirinao ao. Meny tompo ny fandraisana, meny tompo ny sainy iverenantsika amin'ny simplicité, fahatsora-po le resantsika tao. Ina le fahatsora-po? Tsy jery fruit tsy azo hohanina, tsy jery fruit azo hohanina, fa hijery an'i Jesosy. Hijery an'i Jesosy. To dia alefanao any aminy daholo ny fifantohanao dia hohainina be ny devoly. Tena marina izany. Izy mandray mandainga. Any amin'i Jesosy ny sainao, Andriamanitra fahamarinana ianao, mandainga. Andriamanitra fahamarinana mba tsy henonao tsony amin'izay ilay devoly makafanana. Manomboka miala amin'izay satria manomboka en communication ianao sy ny tompo. Dia manomboka harovan'Andriamanitra ny fiainam-panahinao. Satria masinao sy ny fifantohanao ny fonao manontolo any amin'ny mpamonjinao. Amen.
azanao hitsangana. Ndao tsika hivavaka. Isaorana iray amin'ny anaran'i Jesosy. Ny fitiavanao anay tsy mamela anay ao anaty fahotana, tsy mamela anay ao anaty loza sy fahafatesana. Nidina ianao ny réglé ny problème ny Adama sy Eva. Ary tamin'ny alalan'ny fandraisana Jesosy dia misokatra ao anay ny latabatra. Hosolon'ilay jabaka fakapanahy ny diran'ny Eva sy Adama. Indreo misokatra ny fafana faneminana ny nofinao sy misotro ny ranao. Ilay fahatsoram-po izay ny sibleny devoly tao an-tsain'ny Eva, androany dia afaka hiverina tao anatinay sy afaka arovanay izany. Ary tsy hoe hibanjina izay ny zavatra azo atao, mihoatra noho izany ny zavatra nomenao anay, afaka mibanjina anao izay. Saotra betsaka iray amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'ny latabatra mivelatra androany. Saotra ny amin'ny faharetanao sy ny fandeferanao niaraka taminay hatramin'ny androany. Ary tsapanay fa hainao dia mandefitra ambara-pahatonga anay eo amin'ilay fahatanterahan'ilay toetra ilanao anay. Ifonanay aminao Tompo, misy taona izay manome sofina zavatra hafa ankoatra ny fahamarinanao. Mety ho vaovao mitondra vesatra, mety ho teny mandratra mitondra lahelo, ary tena lainga avy amin'ny devoly mihitsy ny betsaka ahatonga anay ho tafasaraka aminao. Ifonanay aminao fa adraindray ihany koa mety misy sasatsasany aminay, mety misaina fa tsy marina ilay teneninao, na injuste ny fitondranao ny fiainanay. Izany dia miverenanay eto androany satria ilay kapoaka nomenao hosotroana dia raha ny famelan-keloka. Teo voavela heloka satria diso fifandraisana aminao. Ifonanay aminao fa tsy izay miditra no mampaloto fa izay mivoaka. Ary ilay karazana sain-dratsy mihitsy ny tianay hongotana ho foanana mba tsy ho ao anatinay intsony izany mandrakizay. Entinay teo anatrehana koa ny fomba fijerinay izay diso. Misy taona toa mitsiriritana izay tsy tokony ho anjaranay, manadino ny fisiny ny anjara tsara efa ataonao eo amin'ny fiainanay. Ifonanay aminao ny ingratitude, ny tsy fahaizana misaotra, ny tsy fahaizana mankasitraka, ny fimonomononona sy ny fanomezan-tsiny, ny fitsiriritana sy ny fialonana. Saotra betsaka fa ny zavatra tsy mety rehetra dia afaka atao mety, satria efa nomenao ny zavatra mety, nomenao ny tenanao, nomenao ny ranao. Misokatra ny latabatra andaminana ny disadisa. Tonga ianao Jesosy nidina mba hampihavana anay amin'ny rainao, mba ho tonga rainay amin'ny alalanao. Saotra ny amin'ny fotoana androany maraina, mankasitraka izay. Aoko ho voatahiry eo am-pony tsiraray avy ilay fahatsoram-po, rehefa miseho ny ady. Tsy jery ny tsy azo atao, ary tsy hoe hijery akory ary ny azo atao, fa hijery ianao fotsiny. Saotra ray amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Izao no lazain'ny Tompo ny alina izay namadihana azy, niaraka tamin'ireo mpianatra izay niarana sakafo tamin'io izy hoe raisana ozy izy tia ny tenako izay vakiana ho anareo. Izao ny atao ozy izy ho fahatsiarovana. Fa izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako no manana fiainana mandrakizay, ary za hanangana azy amin'ny andro farany. Nofoko Jesosy tena fihinana, ary ny rako ny tena fisotro. Saora azy. Hoy ny Tompo, tia ny kapoaka ny fisaorana, raha ny fanekena vaovao izay latsaka ho famelana ny heloka ny maro. Saotra anao izay ray amin'ny anaran'i Jesosy. Saotra ny amin'ny teny. Saotra ny amin'ny faharetanao miaraka aminay. Saotra ny amin'ny fanomanana anay sy ny fanamboarana anay. Misaotra ny amin'ny fanohanana anay. Misaotra ny amin'ny fananganana anay. Misaotra ny amin'ny fitehirizana anay. Misaotra fa ianao présent foana ary mahatoky ianao. Tsy manary ianao, tsy mamototra, tsy isan'izay miabandone izany ianao. Fidèle ianao. Saotra betsaka ray amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tononoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta, amin'ity maraina ity,
fa voavela eloko ianao. Tononona amin'ny anaran'i Jesosy fa voafafa amin'ny fahotanao. Tononona amin'ny anaran'i Jesosy ny tanin'Andriamanitra manangana anao vaovao. Amaky vakianao ny androany ny weekend ny herinandro vaovao ary ty taona ity miaraka amin'ny fahatsoram-po ahafahanao miatrika ny zavatra rehetra mibanjina an' Jesosy. Misaora azy. Avoafoany tananao dia omeo fisaoran'Andriamanitra. Isan'ny voavela eloko ianao androany isan'ny tenenany manomana ny tsara indrindra ho anao Andriamanitra amin'ity taona ity. Mivonoana tena iombona aminy. Aza velo tafasaraka aminy ianao, aza miady aminy, aza miady hevitra kory. Esory tsy aoka iongotra ao anatinao ny sain-dratsy, aza manendrikendrika an'Andriamanitra. Miombona aminy fa tianao izy ary tsara izy sady mpanao tsara. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'ny asaribidiny fotoana androany, misaotra ny amin'ny famelan-keloka, misaotra ny amin'ny fandraisana, misaotra fa miatraika eo amin'ny fanahinay, eo amin'ny ainay, sy eo amin'ny vatanay ny tenanao sy ny rahanao amin'ny anaran'i Jesosy. Manonona fanasitranana ao anatinao, satria ny tenan'i Jesosy ny miditra ao anatinao ary ny rano ny manadio ao anatinao. Tononona amin'ny anaran'i Jesosy fa sitrana ny fanahinao, madio ny fieritreretanao, sitrana ny ainao, ny sainao, ny fonao, ny fihetseponao, ny fanapa-kevitro sy ny fahatsapanao amin'ny anaran'i Jesosy. Manonona koa fanasitrahana eo amin'ny vatanao. Hatrany tabidokatra any am-paladia na ho voatanisa eto na tsy ho voatanisa, mahafantatra ny tokony ataony io aretina io rehefa tonona ny anaran'i Jesosy. Afay ianao amin'ny rofinao, sitrana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Na ny lalan'ny rivotra, na ny lalan-kanina, ny articulation, ny taolana, anaty orona, ny masofina, ny ORL ray manontolo, vavonya, ny aty, ny sarakaty, ny tsinay, ny tanana sy ny tongotra, ny ozatra, ny ra sy ny lalan-dra, ny nofinao, ny nera, sitrana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Ny nify, ny aty akanjo nify, manonona amin'ny anaran'i Jesosy fanafahana, fiadanana ao anatinao, fiainan'Andriamanitra no efa ao anatinao amin'ny anaran'i Jesosy. Tononona mahita torotsara ianao, tsy manofo ratsy ianao, mazo tokomana ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Tsy marary vavony zany ianao, tsy marary kibo zany ianao amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ndao tsika tiaka mafy tsara ho an'ny Tompo mahazo voateona vetivety dia anao fanatintsika sady hitondra vaovao ny pasteur sy mpanompon'Andriamanitra. Alleluia, alleluia. Fa ny miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy mbola mamerina ihany koa ny fiarabanatratry ny taona ho an'izay mbola tsy niona omaly voninahitry ny Tompo. Saotra ny Tompo koa tsika fa nahavita amin'ny fandraisana voalohany tamin'ity taona ity dia homarina amintsika tokoa ilay teny teo hoe fanombohana ny fahatsaran'Andriamanitra eo fiainantsika indray izao. Avy nandray ianao dia tadidio fa tsy maintsy hisy zavatra iova. Amen. Amen. Raha hanome an'Andriamanitra koa ianao dia ataovy miova koa tahaka izay koa. Tsy mitovy tamin'ny heritaona izay zavatra hoatolotra ao an'Andriamanitra. Tsy voatery hoe ny isan'ilay zavatra eny am-pelantananao, fa ilay fonao manolotra mihitsy aza atao mitovy amin'ny taloha. Ataovy miavao mandrakariva mba tena hoe manakaiky an'Andriamanitra. Ny fihetsika ao rehetrarehetra dia manakaiky an'Andriamanitra. Mety misy mifafolo-karena sakrifisy ho an'ny asan'Andriamanitra ny fanatitra dia tena ankasitrahan'Andriamanitra zany. Atorory azy am-pifaliana, mpitiavana izay zavatra rehetra ataonao amin'ity taona ity fa ahitan'izany fahatsaran'Andriamanitra zany ianao. Amen. Ny fotoanantsika amin'ity weekend ity ny any ivelany aloha ho eto am-bavaka ny mpanompon'Andriamanitra any Europa any izy. Mitetitety firenena kely izy dia tonga hatrany Suisse ao France sy ny karazany dia tsika samy mitondra mambavaka. Eto mambavaka ny fotoam-bavaka rehetrarehetra any mba tena misy gasy ihany mandray an'i Jesosy fa misy vazaha ihany koa mandray an'i Jesosy. Dia tena atao faly mihitsy misy fotsifotsy kely be da be tonga dia manangan-tanana hoe izay Jesosy ho any aminao. Anyreto-tsika matetika le be sorta kely reto no mitondra an'i Jesosy fa tena misaora ny Tompo eto am-bavaka zany rehetrarehetra zany. Any anie tsy dia tena mitovy ohatran'ny aty Madagasikara ny fahitana an'i Jesosy.
fa somarina indray mahalana satria vitsy ny tena mitory isorana ny tompo fa betsaka misy mitory ihany a fa tsy takatsika ty isaky mihetsika dia marehan Jesosy foana da raharoatra izay fotoan'izay dia afaka manaroatra koa ihany tsika amin'ny herinandro a misy sekoly misy fianarana amin'ny herinandro a latsinainy sekolim-pamahana olana sekolim-panasitranana ny talata sekolim-pamahana olana dia ny alarobia sekoly-tokantrano sy fanambinana amin'ny fito maraina ka amin'ny fito maraina ka hatramin'ny valo sasany maraina ao amin'ny super U Analakely deuxième étage tsy mandoa écolage fa mahita ny Jesosy tsy mandoa écolage fa mahazo zavatra be da be indrindra maharay teny fiainantsika dia araroty fa tadiova ireo mpanompon'Andriamanitra izay mizara ny tenin'Andriamanitra dia tsy matory fa mivavaka noho ianao hitondra ny teny fiainana ho anao a dia miary tory izy a mivavaka izy a mangataka amin'ny tompo izy a ho anao fa tsy ho anazy ny dikan'izany tompontsoa be ho antsika ny fahafahana mamonjy an'ireny misy tsy afaka moa afaka manaraka live ihany fa ny tena tsara dia manaraka dia ny zoma montsika entiny fotoana amin'ny efatr'ora dia takizay no sabotsy herin'ny androany zany ndao tsika hitsangana hisaotra ny tompo a azadiny mihain'ny hvkl radio a FM 90.8 misy toriteny foana ao a dia oatra mahafinaritra foana miaina tsy hoe mahafinaritra moa zany fa tena mampiaina mihitsy le izy a isaorana ny tompo mifisiany zany ndao aintsitsika ty anoloana ny tanantsika dia isaotra ny tompontsika ray amin'ny anaran'i Jesosy a makasitraka anao zay tompo malala satria Andriamanitra be fitiavana ianao nampianarinao indray zay androany a ary indrindra amin'ity fandraisana voalohany amin'ity taona ity mba tena hoe hanomboka amin'ny fiainanay amin'ny fahatsarana ary hamarana amin'ny fiainanay miala amin'ny fahotana misaotra tompo makasitraka anao zay ary mbola vonona ihany koa zay hanavao ny fanoloran-tenanay androany a amin'ny alalan'izao fanatitra zao fahafolo-karena sakrifisy raisy tompo ho anitra kasitrany zany voninahitry ny anaranao reriany amin'ny anara maheran'i Jesosy Kristy tompo amen ndao tsika hiteka mafy a voninahitra Andriamanitra halleloia mbola toy isika nivavaka ho fanohanantsika ny asany ampitan-dranomasina zay a iandreketan'ny mpanompon'Andriamanitra ray aman-drentsika amen raha sitrapony tompo a amin'ny zoma dia tokony efa eo pasteur Rodolphe miaraka amintsika manomboka amin'ny fotoana io indray tehaka mafy be tsika ho an'i Jesosy taontsika hivavaka ho amin'izany asa miandry an'zareo any Rariva sy Rapitso a androany ariva ao Paris dia Rapitso en Suisse a tsy moro zany fivezivezeny zany a mila hery sy tanjaka fifantohana dia angataka amin'ny tompontsika mba eo amin'ny fombany a mba hipartisipentsika ny amin'ny fataterahany asa any amen afafontananao taontsika rivavaka ary ray amin'ny anaran'i Jesosy a miompo zay mangetaeta ny ahitany tananao any amin'ny fotoana ny Bagneux Paris Rariva mba ho voata reo zanakao rehetra zay tonga miketaeta ho avy anantona antsitrapo ampanetreteny hitady ianao mandritry ny fotoana Rariva io takizay ny akio mba ho tahinao ny diandry pasteur Rodolphe sy ny délégation hitodidoho any Suisse atateraka amin'ny fotoana Rapitso inkio zay any toerany saotra ray aminaran'i Jesosy a omenao ny teny a omenao ny fanasitrana sy ny fahagagana miseho ny fahalombavaka sy ny fanovana dia miompo sy mifaly zany amin'ny fataterahany asa any ampitan-dranomasina amin'izao ora sy taona izao amin'ny anara maheran'i Jesosy Kristy verina masina sy manan-kera avy Nazareta amen tiaka mafitsika ho an'i Jesosy ndao ilansika hoe tsisy reharehantsika afa-tsy ny anaran'i Jesosy reriany amen Socio anonieri anoniaza sivuni naitra lifasanasi lifiainatsita livefaresino izao tontolo izao de mahita vefanitsanganana Cha cha
rakoraka maavoany jesosy ataovy ambony tanatsika hoany jesosy tsy misy nahita mamonjena afa-tsy taminao nanaky anao tsy mba noterena hitondraina vao hitananao mahery natsotra nao mba hitantana aizako mandresy mizotra milala marina ao fafantanatsika hoany jesosy samatrao jesosy tompony hery sabatrao jesosy miakideo antratrana ampiany fitiavana ampianay fahasoavanao jesosy ny finoko anao raketiko ao ampolalandava fareharehaky anao o sambatra samatrao jesosy tompony hery sabatrao jesosy miakideo antratranao ampiainy fitiavanao ampiainy finoko anao raketiko ao ampolalandava areharehaky raketiko ampolalandava jesosy raketiko ao ampolalandava areharehaky raketiko e raketiko ao ampolalandava areharehaky anao urakuraka maavoany jesosy Tola zay tsika hoe tompo amisandrato eo amin'ny fiainanay e de raha mamifona manontolo izy e raha vao mandono ny anaranao misy kery mandravely raha sarotrao raha vao manono ny anaranao misy fahefana ao ambavako ao ny fahefana sy ny fanapana ao amino ny fanjakana famampiady ary ny fambalina ny anaranao noty ny fivalina tompo misandraty tompo misandraty eo amin'ny fiaina mpianaranao fanjafany zao tompo misandraty misandraty tompo misandraty eo amin'ny fiaina mpianaranao
tehaka sy orakoraka mabe ho any Jesosy. Ray amin'ny anaran'i Jesosy faly zay manomboka ny taona no tsenainao tamin'ny latabatra no masininao tamin'ny alalan'ny teny sy fananao nekenao mba hiavana aminao indray nofokisanao zavatsoa metraka eo amin'ny fanahy aina sy vatana dia nofo sy ny ranao sarobidy saotra betsaka fa manomboka tsara zay miaraka aminao ny fahatsaran'ilay fanombohana dia nony amin'ny fanatrehanao ary zany no isaorana ianao apetraka ampelantanao ty taony ty amin'izay tombonandro mbola sitraka omena ny tsiraray avy mba tsy hisy ampisaraka anay amin'ny fitiavanao taio ny tsiraray avy Jesosy raha andeha ao mbola hiasa ao ny mety mbola hianatra ao ny etsena ao ny ody any tokantrano ao ny anao adidy ao ny hamonjy fivoriana mety ho maro karazany ao ka tomombana sy tanteraka avokoa zany rehetra zany fanaraka amin'ny sitraponao aseho ny voninahitra ao Jesosy eo amin'ny fiainany zanaka ao tsiraray avy zay tonga eto ianao ihany koa mahalala fa misy zavatra anankiray izay mety anankiroa mety anankitelo mba handrasany reto zanaka ao reto tiany mba ho ataonao eo amin'ny fiainany raha mba mety ianao Jesosy dia misaotra ary mankasitraka fa fantatra fa renao zany tanterao tompo ny fahafenona ho an'ny tsiraray avy amin'ny alalan'ny fanekenay iroso hiverina amin'ny fahatsoram-po hibanjina anao amin'ny zavatra rehetra raha misy fahasarotana fantatra loatra fa ianao hanamora sy hanamaivana izany raha misy vesatra ianao afaka naly izany ao am-pony tsiraray avy raha misy salobona dia tononona fa hongotana zany amin'ny anaran'i Jesosy raha misy fahaterena tompo dia ianao afaka manafaka raha misy fahaverezan-kevitra Andriamanitra ny fahendrena ianao omeo ny tolotsaina sy ny hevitra tsarovy ny zanaka ao sy nisy tokantrano ao anatin'izany tompo ny angaviana ianao vonjeo ny firenenay vonjeo tompo ny firenenay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta taka izany anko ireo namanay izay mety tsy afaka nanatitra an'ity fotoana ity ho tsaronao izy any amin'izay toerana misy azy na inona antony na ho tsy fahasalamana zany na ho adidy na andraikitra na inona tompo tsarovy ny zanakao amin'ny anaran'i Jesosy taio anko ireo fianakavianay ireo olona rehetra mifanerasera aminay ireo olona izay ampiaonao aminay mba handray famonjena avy aminao taio ny fotoana amin'ny semaine ambony io ny sekolo maraina sy ny amin'ny heriny indray dia ny zoma sy ny sabotsy aoka hisy fandrosoana sy fitombona ao anatin'ny fiainam-panahy zanaka ao tsiraray avy amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy avy Nazareta amen raisy nitsodrano izay tononona anaran'i Jesosy tononona ny fifankahitanao amin'ny sain'i Kristy hiverenanao amin'ny fiainam-pahatsorana atonga anao hoaingana mibanjana an' Jesosy ao anatin'ny zavatra rehetra izay mitranga mahita fa tsy ahavita mitaka anao zany menarana misy discernement matanjaka be apetraka eo fanamasinao ao anatinao atonga anao hisafidy hanina fiainana tsy manao adaladala amin'ny androm-piainanao ary mahita fa isan'ny olona ankasitran'Andriamanitra ianao ary hijoro ny fanotronana amanga ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy raisy izay nytenen'i Jesosy fa ho ny tompo ary indro izao mbanao mandrakariva ambara-patonga fahataperan'izao tontolo izao amen zarao fahasoavana fa ny fahasoavan'Andriamanitra ny maty izao ary ny fahasoavan'Andriamanitra ny maty izao anareo amen dia amen teny Jesosy daholo